Tahin'ny tompo daholo de faly mifankahita amintsika rehetra any misy anareo rehetra any amin'ny alalana zao horonan-tsary zao. Iresaka kely tsika momba an'ity zava-miseho a Madagasikara zany, en palais des sports zany am'izao tsika miresaka zao de misy an'le hoe Antsam-Piderana. De tsy fantatra hoe iza ny miorganiser azy, iza ny mikarakara azy. Za manokana aloha zany tsy miasa saina hoe iza ny miorganiser azy de iza no mikarakara an'le izy, fa tsika maka lesona de mijery ny famindra manoloana an'le izy. Tsara dinihana kely vetivety fotsiny hoe ny zavatra misy zany teto amin'ny firenena hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola hitohy le izy raha tsy misy an'le fifohazam-panahy sy fibebahana mahery vaika be zany raisin'ny olom-pirenena tsirairay, de mbola hitohy amin'izay lalan-diso zay foana ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra quel que soit hoe mpitondra ara-pivavahana na mpitondra ara-politika, mpitondra mpitantana ny firenena zany. Ny zava-misy hoy aho hatramin'izay de resaka fiderana, ny resaka baiboly ny resaka anarana Jesosy ny resaka soratra masina, zany rehetrarehetra zany de ohatrany hoe saringotona zany, ohatrany hoe alaina anafenana toetra ratsy. Zay foana zany ny zavatra efa nisy teto amin'ny firenena hatramin'izay. Hiakatra eo amin'ny fitondrana ry zalahy de maka verset biblika izy, na manan-karama ohatra hoe pasteur na mpiandry anonga-panjakana de hitantsika reny le fianiana lapa reny de manan-karama mpiandry, de le mpiandry koa moa tena mikikika mihitsy zany, tena hoe fari-peo mihitsy mianika lapa, hoe zavatra du jamais vu mihitsy zany hoe manonga-panjakana de pilier na système fivavahana no manosika olona anankiray hiakatra eo amin'ny fitondrana. Zany ny zava-nisy teto amin'ny firenena. De hitantsika ihany koa reny hoe fanafarana mpaminany vavy à gauche à droite, Brésil, mpaminany mitsangana à gauche à droite, tsy milaza fa hoe hanavitra an'ity firenena ity, milaza faminaniana, de aveo nefa le faminaniana hikarany eo amin'ny fitondrana fotsiny. Za tsy hanonona anarana fa tsika rehetra mahay an'izany hoe za tsy maintsy président amin'ny 2000 ceci, 2000 cela. Resaka ohatr'izany tena tiany antenena amin'izany zany de hoe pourquoi zany, fa maninona zany tranga zany no mikorina be eto amintsika zany atao amin'ny firenena malagasy, hoe io sehatry ny baiboly io sehatra Jesosy Kristy io anarana Jesosy Kristy io soratra masina io alainy zalahy rehefa angaro-paosy izy, io titre hoe apôstôly sy bisopy io rehefa te hanakarena ry zalahy de misalotra an'io titre io, manao autoproclamation izy na ohatra hoe manangana système kely izy, rafitra papaly kely izy de manangana secte izy, de izy no mitsangana ao anatin'le secte à la place-n'le papa, de izy milaza ny tenany fa apôstôly na bisopy na mpaminany na tsy fantatra ohatran'izay, de aveo ry zalahy lasa manan-karena. Ny tiana tenena amin'izany rehetrarehetra zany de hoe mila tonga saina zany, mila tonga saintsika malagasy fa plus isika s'enfoncer amin'izay système zay, plus isika mitsoraka miditra lalina amin'izay fanafenana ny faharatsiana sy ny heloka rehetra izay de plus mibabiozina ity firenena ity, plus mizaka ny tseran'ny aina ny taranaka ankehitriny ho avy. Zay io satria ny baiboly Jesosy Kristy raha niseho izy, raha naniraka ny mpaminany izy, nanomboka tany amin'ny tantaran'ny Abrahama, reo patriarika rehetrarehetra any Louange, Lilisa hatraty amin'ny nanomezan'ny fanahy masina zany, de tsy ho amin'ny filatsika olombelona, surtout hoe misy ny toetra ratsy atao anatintsika, misy ny fisainana sy fieritreretana zay efa ratsy hatramin'ny naterahantsika zay efa miaratsy any ary mbola hiaratsy de saromana amin'ny resaka fivavahana mampanaelo anefa fa izay ny zavatra misy eto amin'ny firenena ary zay nanaovana antsoava, izay foana no fizarana atao eto. Tia andafy zao tia France ohatra tena misaraka tsara mihitsy ny resaka fivavahana sy ny resaka fitantanam-panjakana izany, ny resaka politika. Ary ny mpanao politika ty tsy hoe rehefa hoe hiakatra amin'ny fitondrana izy de mampiasa baiboly zany
na hoe Antsam-Piderana ao amin'ny palais des sports rehefa misy zavatra ohatra hoe tiana sarotsaromana na misy hoe te ampiseho hoe fanadiova-tena zany, satria zay amiko le izy hoe andao anadio tena kely indray de asiana Antsam-Piderana de ampatoriana amin'iny aloha ny vahoaka malagasy, zay le izy zay. Fa tia tena hoe fisainan'le antoko politika zany raha ohatra izy te hiakatra eo amin'ny fitondrana de izy no miady, izy no miezaka, izy no ataoko hoe firenena tsy mivavaka amin'ny firenena ty, fa ny firenena ty zany tsy jamais izy hoe hampiasa baiboly zany na hoe jamais izy hoe ilaza hoe bisopy na ilaza mpaminany zany izy de avy eo le faminaniana lazaina na le zavatra toriana iakarany eo fitondrana ny tanjona raha izay, na koa hoe anarotsaromana ny fahotana sy anarotsaromana eloka, aty tsisy an'izany ety, aty tsy misy an'izany, fa aty tonga de hoe io miprograma an'asa de apetraka tsara de atao mazava tsara de miditra ao amin'ny rafitra système de l'État, ara-dalàna ve avaizany madio daholo ve ny vola ampiasaina, zany zany ny zavatra fiainan'ny olona ty na de tsy mpivavaka ary izy. Fa any amintsika zany tena mampalahelo hoe firenena kristianina, hoe fifoazam-panahy etsy à gauche à droite, manaja ny sabata, miteny amin'ny teny tsy fantatra, milaza mahay miteny amin'ny fitenin'ny anjely, manana fifandraisana amin'Andriamanitra, gauche à droite itsy hoe anafitra n'izao tontolo zao sy ny sisa mahavita manasa an'ireny paparay masina sy ny tariny reny misokatra ny firenena zany hoe tena hoe iendriny rehetra zany afaka ampisehoana amin'izao tontolo zao fa hoe olo-panahy de ao Madagasikara zany, ao amin'ny firenena malagasy io zany. Fa ny mampanahelo anefa ao ambadik'izay de hoe reny rehetra reny zany de voizina atao tanterahana anafenana an'le eloka daholo. Zay le izy, zay ny zava-misy. De io zao misy an'io resaka hoe Antsam-Piderana, antsa tsy fantatra hoe Antsam-Fiderana iza ny derainao, amiko aloha tonga de hoe devoly ny derainao, satria le fahadiova-po tsy ao anatin'le olona, le organisateur tsy olona tsy sincère fa misy but, misy tanjona, zay eritreretin'le organisateur anaovany an'le Antsam-Fiderana. Amiko le izy anaromana eloka tsotro zao fotsiny hoe misy zavatra tena hoe miklosy eo amin'le firenena, misy zavatra tsy mety mihodina mihitsy ohatra hoe ny lafin'ny fitantanana. Amiko zao raha ohatra hoe zany Antsam-Piderana zany tsy mila hoe maka pire évangélique à gauche à droite, fa amiko fotsiny hoe raha anao Antsam-Piderana nareo de ataovy mangarahary reny momba ny resaka volamena 73 kg tsy hitananjavina ireny hoe iza ny tompo natoka tamin'ireny, iza ny gros poisson tamin'ireny. Zany ny Antsam-Piderana andrasan'ny tompo amintsika zany, de mifamela eloka ny mpitondra hoe tahaka ny ahoana ihany koa zany ny fomba niakaranao teo amin'ny fitondrana teo, aiza daholo ny tompo natoka tamin'ireny resaka raha mandrika reny lundi noir sa vendredi noir tsy tadidiko tsony fa efa sy ato anaty mémoirako le izy, aiza daholo ny tompo natoka tamin'ireny. Zany ny Antsam-Piderana andrasan'ny tompo amintsika zany de atao mangarahara ny fitantanana, tsy hoe tsy maintsy mandovola rehefa miditra birao-panjakana isan-karazany zay vao afaka mamoaka copie ny any amin'ny firaisana, na ohatra hoe ny examen amin'ny douane de tsy maintsy misy tsolotra foana na any amin'ny CMIP ohatra, na tsy haiko koa aiza avy ny hiditra mpiasa-panjakana amin'ny statistika ohatra, de tsy maintsy malala olona de tsy maintsy manolotra. Zany le Antsam-Piderana tokony hipetraka, zay le izy, fa tsy hoe andao indray anao Antsam-Piderana de anakarama artiste pire évangélique, ny pire évangélique am'izao koa moa efa toetra nalika daholo, efa tsy rara-be zany vao mahita an'izany hoe pire évangélique hoe tena midera ny fanahy sy famarinana zany. Za miresaka aminao zao de efa conducteur de Louange ary manana expérience amin'izany resaka fiderana izany. Tsy rehareako aminao zany fa nason'ny tompo le izy, fa za miezaka fotsiny mampita message hoe le Antsam-Piderana reo tompoko alao zany mba tena hoe ao anaty toe-po sy toe-pisainana, toe-panahy madio, sincère, voalohany indrindra aloha tsy misy fiatsaram-belatsihy. Fa raha mbola resaka kilalao politika, raha mbola resaka tanjona sika olombelona sy resaka hoe misy fihevitra ambadika foana zany, surtout hoe resaka hoe fanaroma-keloka ohatry ny zavatra misy hoe mandeha mivavaka isaky ny sabata, mandeha mivavaka isaky ny alahady, zany nge zavatra misy à gauche à droite partout. Alao tsy mivavaka alao tsy halako izy ny any ambony alohan'ny vavako, zay le izy any amin'ny apokalypsy. Nareo mahay ny toko sy andiny fa za bady be na mafana na mangatsika
fa tsy misy hoe alaiko ny fivavahana de anarotsaromako ny eloko sy ny anafenako ny toetra ratsiko sy anaovako maskarady miatrahako masika fa hoe za de mpitondra miaraka amin'Andriamanitra na hoe za vahoaka tena hoe manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy atompoko ty fireneny ty tena manaja molotra fa ny fony kosa de lavitra an Jesosy Kristy. Ka mila elana zany toetra zany. Mila tena hoe ongoty ao am-pony malagasy, ongoty ao am-ponao, ongoty ao am-pony zao génération misy zao tsy fantatra aiza nareo mpitondra fivavahana. Il faut se réveiller. Amboary ny fomba fitoriana teny. Ajanony any zany hoe resaka manambitamby sy resaka niainana hatramin'izay resaka théorie be fotsiny hoe io misy toko sy andiny de iny ny hazavana de A à Z tsisy ilana an'izany fa édification efa nyteneniko teto zany. Fo azy ny mpino, fo azy ny mpitondra fivavahana, fo azy ny mpitondra firenena surtout. Masahiny teny. Mampanaelo ange hoe mpitondra fivavahana nefa miray petsapetsa amin'ny resaka politika zady. Efa hitantsika teto daholo zany mpitondra fivavahana zalahy de mirotsaka député de mameno posiny izy de aveo am'izay manamboatra ny carrièrany izy de adino le déontologie mampitondra fivavahana sy le ataoko hoe voadina hoe fianianana natao teo anatrehan'Andriamanitra zany hoe fanavotana ara-panahy. Resaka daholo zany ka zay ngambany hoe ohatrany hoe mba tsindrim-paingitra kely mba nampitaiko zany satria ohatrany mampanaelo ihany hoe Antsam-Piderana fa tena le izy tena mampanaelo, tena mampanaelo mamparikoriko hoe tsy fantatra hoe izy amiko aloha tena hoe devoly ny derainareo amin'ny palais de sport zay tsotra be tonga de mahitsy be am'izay hoe devoly midera devoly fa tsy amiko tsy ilaina akory nietsika ohatran'ireny zany tsisy ilanan'ireny Antsam-Piderana reny fa ataovy madio fotsiny loha minimum zany zavatra takiny zany hoe le seho ivelany ajanony ihany adabo ihany zany fa ataovy madio le resaka fitantanana sy resaka hoe fitondran-tena eto anivon'ity fireneny ity. De aok'izay le resaka fanaovana masika sy le fanaritsaromana eloko amin'ny alalan'ny Baiboly sy hoe rehefa nongam-panjakana de miantso mpiandro na hoe rehefa patory vahoaka de hoe manan-karama hoe mpaminany vavy Brésil na vatsy Afrika Atsimo na ohatran'izany ohatra koa hoe teo remarquable te anakarena de misoratena bisopy misoratena tena janony any zany re olona fa zany rehetrarehetra zany mahatonga n'ity fireneny ity voahozana. Ary ty taranaka ty de mbola vao maika hibaby iozina zay valiny io vao maika tena hoe iletiky ty fireneny ity zay le izy satria le zava-masina le Baiboly ny soratra masina ny anarana Jesosy Kristy vetavetaina tena hoe tsy ajaina tsy amena ny toerany tsy amena lanjany fa atao tena ohatrany hoe tripy amidy atao ohatrany hoe produit atao ohatrany hoe CVO amidy atao ohatrany ohatrany hoe produit ankalazaina fotsiny zany ohatrany hoe anaovana etikety isoratatena mba ho hitan'ny olona fa mba hoe mendrika eo mason'izao tontolo zao zay anivon'ny fiarahamonina. Ka za zany ny afatra ampitaiko an'io de hoe mila tonga saina tompoko, mila tonga saintsika, mila tonga saina itsika tsirairay avy hoe manaova fandinihan-tena mihitsy. Za manokana aloha tsy azonareo amin'izany resaka hoe Antsam-Piderana gauche à droite zany tsy azonareo amin'ny resaka fivorovoriana gauche à droite tsy atsonjo be sy palais des sports sy eran'ny elakelan-trano sy tsy fantatro tsy haiko fa le izy resaka intimité ny fifandraisana amin'Andriamanitra de zany intimité zany tsy resaka seho ivelany zany fa tena hoe any anatin'ny miafina lalina any zany zay manentana antsika zany mba hoe ifo am'izay aloha ho taitra am'izay tsika vahoaka malagasy ho taitra am'izay itsika mpitondra firenena itsika mpitondra fivavahana indrindrandrindra manana grosse responsabilité am'izany de mino aho fa voaray anao ny afatra fa manomboka zao ngamba mety hoe mba misy olona ray sy roa sy telo mba hoe manapa-kevitra zany mba hoe hitotoy hiverina amin'Andriamanitra marina fa tsy anadio tena foana amin'ity resaka fivavahana ity amin'ity resaka Baiboly ity. Zay fotsiny ny afatra. Za rehefa mampita afatra moa de efa fantatrareo fa za tsy mandany andro be manazava verset afaka ataoko zany fa
partie ohatrany hoe partie ao anaty cercle kely zany no anaovako an'izany fa tsy amin'ny sarababem-bahoaka ohatr'izao fa ny atsotra be rehefa miresaka amin'ny sarababem-bahoaka ohatr'izao tonga de niafatra miampitaiko hoe aoka zay ny fiatsaram-belatsia amin'ity resaka fivavahana ity tompoko a, aoka zay a ny resaka fivarotana sakabeloha amin'ity resaka fivavahana ity, fa plus a ianareo plus isika plus ny mpitondra fanjakana miditra amin'izany cercle zany a de mihamahatra foana ity firenena ity ary a mibabiozina foana ity firenena ity. Zay fa de velomy tahiny tompo daholo manaraka indray.